Mbola faly magnano mbola tsara antsika jiaby avagnaby magnaraka lalandavatra anatrany ity vidéo zay fampizarazako aminareo ny kely mba fantatry magnano merci amintsika jiaby agny zay magnaraka ary magnamia koa zay ny toromarika ny sosokevitry afatsika mankatsara ity fanehoan-kevitry zay ataontsika ty eto niany zegny zao i réagir amle raha nikoragnin ngaraiky tamin'ny émission igny ray aman-dreny igny zoko ray aman-dreny hoe pahelalagna mahakasiky ny fagnanaovagna hoe constitution sy ny karazana za zegny lany fagnahy sady kivy agnatin'le izy fotony nagnino zay ny raha angatanay dia mazava ary ny fomba fangatanay izy tsy nasitrikinay anareo zay tompoko tsy mitaky hoe izao constitution zao io agnanaovagna hoe réforme na refondation de constitution misy amintsika zao zegny tsy zegny raha takinay aza diso cible atsika ho an'izay mety am'zegny magnaraka zegny fa ninay ny raha koragninay ny raha angatanay ny raha volagninay dia mazava amin'ny teny gasy tsotra mitaky zay ny faritry na ny faritany na faritry maromaro mitambatra na agnatin'ny état fédéral io anagna ny fahaleovantegnanany zegny raha takinay ary zegny raha ijoroanay eto zegny ny mampaapôstôly zay mitory-teny am'zegny zay tsy mitaky hoe io constitution zao io andeha atao amboamboarigny asiagna changement fôtony baka rô ngiabo mangigny sy zay tsy mijery zegny jerena zegny satria manko nagnino za mivolagna zegny ny raha misy am'zao io ary io le raha atahorako amy resaka hoe tsy réconciliation fa amin'ny ataontsika hoe fivoriagna zay atao ny iarahantsika jiaby mandiniky ny constitution sy ny namany io andeha tendance am'zegny zany hoe i constitution ntsika zao io andeha atao petapetatoko amboamboarigny ary arrangegna zay tsy d'accord am'zegny de mazava tsara le izy fôtony hitanareo fo zao ne misy un peu débat inutile juridique dans le sens hoe atsika ve agnatin'ny constitution sa tsy agnatin'ny constitution atsika ve intérim sa tsy izy izy comme ny sadek midriky agnatin'ny malo ary mivolagna mihitsy am'izay hoe constitution ty ane améliorentsika izy akatsara zay tsy mila zegny ataovanareo ny fagnamboaragna io constitution io amin'ny atiavanareo izy fa zay kosa mangataka amin'ny référendum avy eo misy constitution ankoatrano diamétralement opposé amin'io io mitovy amin'ny finoagna aroe ty entre les chrétiens et l'islam finoagna reo samy mino zagnahary fa le fondement-nany tsy mitovy amin'ny chrétien Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra zay natao hoe christianisme zegny amin'ny musulman ny Jesosy Kristy prophète sy ny namany nagnano mafagagagna sy ny namany nefa fondement chrétien hafa donc zay nefa reo mino raha raiky fa mihinan'Andriamanitra zany hoe eto koa zegny raha tiako volagna am'zegny ny raha tadiavigny dia amin'ny fampandrosoagna ampandroso Madagasikara io zay raha hitambaragna io karakory atao ampandroso Madagasikara io fa ny fomba andeha atao ampandroso Madagasikara io atsika tsy mitovy lalagna ary tsisy raha itovizantsika am'zay satria hafa lalagna tianareo hoe fanjakana unitaire raha jiaby manongatanynarivo de vo amindray anareo mandatsika zay tianareo latsika amin'ny faty sy ny namany mety amezagna fanjakagna fanjakany tena saritsarina ny faritry sy ny namany zegny malagasy magneky zegny amin'ny faritry misy izy mivote zegny fa ninay tsy zegny ninay raha takinay hoe raha amin'ny tany misy zay tompoko zay tompony no karakara izy zay tompony no magnatsara izy zay tompony no miadigna aminany avy eo am'izay koa misy ambiny amezany ny hafa io le mampiray atsika
diso zay mangataka zegny tsy haiko, magnavakavaka zay mangataka zegny tsy haiko, fa hoe raha sadasada hoe constitution ty fôtiny antsika zao tsy niala constitution amboamboary mipetapeta toko de maître Yantra avako anao namako anao ary managna respect beaucoup za aminao. Anao no mikarakara iresaka raha io amin'ny ministère saninao, aza diso lalagna avako, aza diso lalagna namako, fa izy koa fa ho avy ny raha famolavolaigna zegny amin'ny raha jiaby zegny asiava version maromaro ary tsy voatery version reo na version telle de ny vahoaka malagasy misafidy madame la ministre A ou B ou C. Raha ohatra ka 80% ny malagasy ny vola fa état unitaire tadiavina zay magneky satria vahoaka maranisa no nitady zegny, zay tsy hagnano barofo agnatin'izegny. Fa raha ohatra koa vahoaka malagasy ny vola fa ety nitadiavina mba acceptenareo le izy, acceptentsika le izy, atsika za mifankadala fagnatin'le izy ke amin'ny asa didy amanandraikitry sanao maître ataova raha io, alifasa raha io, zay zao miami le hoe calendrier latsika anao fo, fa zay ho avy amin'ny propositionné amin'ny hoe ty izy lahy ty ny rabeny ary andesy latra ny vahoaka zay fa hoe ny any solution amintsika zao io dia samby olo mitantagna mikarakara mampandroso ny zaka namezan-dragnahary izy. Tsy madiso anao zegny tompoko, tsy madiso anao zegny, arariny sy hitsy nanao ko mitaky zegny, fa ndray zegny zay mitaky koa amin'le atsika ny fifankatiavagna, ny firaisankina, ny fifagnampiagna. Mila miomagna am'zegny atsika tompoko, baka afahatsika mandray le raha maventy zegny. Maro ny hevitra, maro ny manam-pahaizana, maro ny sinamana, maro afahatsika magnano raha jiaby zegny. Fa koa hoe anao mariny raha koragniny raha mandalo sy raha mahita zao io, tsy magneky zay hoe izy koa ho avy ny référendum ke namboamboarigny nataotaony ajustegna ny constitution zao amin'ny constitution unitaire fa tsisy option hafa. Tsy d'accord am'zegny tompoko, alatsako koa nine de anjaran'ny vahoaka malagasy no misafidy mizaha hoe azoviny tiany ary izay koa ma resy amin'ny raha démocratique, zany hoe alamintsika ny liste électorale sy ny karazany sy ny namany zay mampiady zay koa resy amin'ny raha ampamarinagna zay de magneky, fa zay koa resy amin'ny raha sadasada tsisy handra anikeny zegny, tsisy i raha tatinay zao koa tsy azonay zao io tsy sandraty azoanay izy, fa ndre magnano zegny zay tsy magnano fanjakana amin'ny barofa, fa zay tsy maintsy mitodika amin'ny vahoaka ary vahoaka malagasy jiaby no tadiavinay iresenay lahatra hoe mety amintsika ve raha ty sa tsy mety amintsika. Ke noho zegny mba ahafahantsika mahazo hoe fifidianagna madio, adiova daholo akeniky ny liste électorale, ampidira biométrique io tsy problème io, ary antsika mipoussé amin'io. Fa rehefa milamigny sy namany zegny zay de ikonkogno tragnon'olo isaka tragnon'olo andeha nindiananay, resenay lahatra hoe ity ny raha hitanay, hitatsika ampandroso atsika eky, ataonay zaka zegny ary vogna agnano zegny zahay. Fa anjaran'le vahoaka no hoe resy lahatra ve izy amin'ny raha koragninay sa tsy resy lahatra. Reto olo mivolagna zo ma olo mpangalatra fa nagnano raha tsy manjary tamin'ity tanàna Madagasikara tsy olo mbakarakory rô io. Zay tsy d'accord amin'io ke hoe ho avy ny ohatra référendum raha be zay tsy magneky zay zalahy agnanovagna azafady zay. Ke anao maître, anao namako, anao mikarakara io ministère misy anao, soyez anao ary mamino zahay matoky anao za am'zegny mipetraka anao amin'ny neutralité anao hoe ataova ipitrany raha jiaby zegny, ataova mba ilamina ny tanànatsika ty, mba ho vahoaka am'zay no masy mandidy mifidy hoe ty marigny raha tadiavin'ny vahoaka maranisa eto Madagasikara. Mila état fédéral rô mipetraka izy, tsy ilaindrô zegny pour l'instant tsy magnino, fa samy ny majorité n'olo fa agnatin'izay la loi mila madio, fa izy koa agnatin'ny tsy madio atsika ho sahiragna fambarako zegny, fôtony zahay tsy agneky, tsisy handra mampagneky zay amin'ny raha sadasada.
ke tsy koragna atao lava ialagna tsiny amin'ny feon'ny ranomasina fa à Côte d'Azur e io natao hoe nisy tanànanay ty boka tsara e boka voantsika tsy mivelogna amin'ny tany tsisy ranomasina dia tsaratsara tsika jiaby mivelogna madinidiniky dia amin'ny magnaraka koa veloma e